Miraha firam-baovao ho an'i Jehova. Miraha ho an'i Jehova ry tany rehetra. Miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova, mendrika hoderaina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra. Amen. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, dia rainay ianao satria lehibe ny fitiavanao sy ny famiramponao. No tahinao izay nandritry ny ene manaritratra izao sabata izao. Ankehitriny Tompo malalo dia manateza ao fotoana izao fa ataonay ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny anaran'ny fiangonana Ambohidahy Ankadindramamy izay fiangonan'ny Adventista, mitandrina ny andro fahafito no hiarabako antsika izay mijery sy miaino ity fandaharana izay mamintsika ity. Arabaina ianareo satria ny fahasoavan'Andriamanitra no tao amintsika na tonga antsika afaka mbola mifanatri-tava amin'ny alalan'ity fandaharana izay jerentsika anio ity. Misarika ny saintsika mba hanatrika hatramin'ny farany ary engane mba ho fantsona anankiray izay andehana n'izany fitahian'Andriamanitra izany ny fiainonao sy ny fijerenao ity fandaharana ity. Andriamanitra no hitahy antsika rehetra ka samy ahita tombontsoa avy miainga avy any amin'ny ankizy kely, ny tanora ary ny lehibe ao anatin'ny fanatrehanao izao fandaharana izao. Amen. Sabu
Manasantsika handray ny baibolitsika ka hanokatra izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko 4 andiny 17 sy ny andiny 14. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny avian'i Kristy sy ny toetrin'ny kristiana izay mody mandry. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiakatra aminy. Hotahinana izany teny izany ahasoantsika. Amen. Miaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra, sotra midera mamy voninahitra anao izay amin'izao sabato izao, satria narotsako taminay ny fitahiana rehetra izay fanomezanao. Ankehitriny Ray malalo dia mivavaka manokana izay ho an'ireo namanay izay ny tokantrano any, misy ny tsy salama amin'izy ireny. Ao koa misy hidirana fahasahiranana maro samihafa. Mangataka manokana izay raha eo fananao masina hiditra tsehatra. Ianao mihitsy no angatanay hiditra tsehatra, hanala an'izany fahasahiranana sy anao ny fanasitranana rehetra. Eny ny teninao masina koa izay amin'ity sabaty amin'ny alalan'ny mpanomponao. Mangataka ny fananao masina izay hanomana sady ny fon'ny mpiaino rehetra
amin'izao fotoana izao mba anaiky ary anaraka izay tiany rehetra voalaza ny mpanomponao. Dia izany vavaka izany ireo dia tononinay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao ndray kosa sika dia tonga eo amin'ny fanompoampivavahana manokana ny amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanolorana ny fanatitra. Amin'ity maraina ity tiako ny sarika ny saitsika sy ny fijerintsika amin'ny alalan'ny tantara anankiray. Nisy roalahy mpinamana. Mahafinaritra anazy ireo ny miresaka mandritra ny tontolo andro zavatra tsy misy fotony fa dia efa miresaka mandrakariva. Ary ny afarany resaka izy ireo dia tsy maintsy tonga na miresaka arabola mandrakariva. Ary ndray mandeha dia tafaresaka izy roalahy. Dia ny tantara ilay anankiray hoe za manana madinika be deaibe izay nangoniko sy ny tehiriziko tao. Tsy hitako nefa izay anaovana azy ireo ankehitriny satria raha hividianana zavatra dia tsy mahazo zavatra manandanja loatra. Mba ome sosikevitra aho izy mantsy an'ity namany. Dia hoy ilay namany taminy hoe maninona raha omenao ny zanakao? Dia namaly ilay anankiray hoe efa nanandrana no hanome azy ny zanako ihany aho, fa na ny zanako aza tsy tia an'ilay izy. Ay, mahita hevitra aho izy ilay anankiray. Zao no ataonao. Atero anam-piangonana ozy izy le madinika be deaibe. Dia ozy izy le anankiray namany hoe tena mino ve nao fa tsy andahan zany ny fiangonana raha naterako an'izany madinika be deaibe izany? Dia ozy izy le namany taminy tsy mandahan zany ny fiangonana fa atero aminy. Eny ary, zay ary no ataoko fa misaotra anao. Tafahoana izy roalahy taty aoriana. Dia nanontany ilay namany hoe mitanterahanao ve ilay torohevitro nomeko anao tamin'ny fotoana ny fampiresantsika farany? Dia ozy izy ilay anankiray tena nitanterahako tokoa fa nariko ilay madinika be deaibe. Dia gaga ilay namany. Narinao? Nariko ilay madinika be deaibe. Misy olona sasany rehefa nolotra fanatitra ho an'Andriamanitra dia tahaka ny hoe fanariana izay zavatra tsy dia ilaina loatra ny fiangonana. Dinio any fomba nanomezan'Andriamanitra atsika raha nanomeny zanany Jesosy. Raha nanomeny zanany Jesosy Andriamanitra dia izao. Jaona 4:5. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny tsara indrindra avy amin'ilay Andriamanitra no natolony atsika. Dia ihany koa jerentsika voalaza amin'ny Lioka 9:7. Lioka 9:7 manao hoe omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ampifonareo. Fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Ry havana, raha nolotra ny ampahafolony sy ny fanatitra isika anio sy amin'ny ho avy rehetra, aoka mba tsy ho fanariantsika izay tsy ilaintsika ny fiangonana
aoka tsy fanaritsika zay tsy ilayntsika Andriamanitra, aoka ny tsara indrindra no omentsika azy, tahaka ny nanomezana antsika ilay zanany malalany lay tokany. Anisan'ny fanohanantsika ny fampitana ny afatr'Andriamanitra ihany koa ny fanohanantsika ny ainao manjery ho azisy izay ampitana mivantana amintsika amin'izao fotoana izao ity fandaharana ity. Konde tsika anao fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra, anolotra ampalala-tanana, anolotra ampitiavana ho an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny asany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay satria nomenao fotoana tamin'ity maraina ity nahafahana indray nandray ny afatra manokana ny amin'izany fanentanana ny fanatitra sy ny ampafolon'izany. Ampio izahay, toloro saina endry izahay, tsy hanao ambokambon-javatra ny fanatitra, tsy hanao fanariana izay tsy ilainay ho anao izahay, fa nolotra kosa ny tsara indrindra avy ety aminay ho fampandrosoana ny asa izay nanirahanao tanterahana amin'izao fotoana izao. Zany vavaka zany dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika rehetra indray rakizy a tratra izao sabata izao. Tantara mahafinaritra indray no entintsika andraisana lesona amin'ity sabata maraina ity. Fa alohan'izany aloha dia andeha isika andray baiboly dia hojerena ny ao amin'ny ohabolana toko 12 andininy 12. Averiko indray ohabolana toko 12 andininy 12. Efa nahita daholo ve? Andeha arovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vetavetana eo amason'i Jehovah ny molotra mandainga, fa izay olona matoky no ankasitrahany. Isaky ny zoma hariva inendraka izy dia manome fanatitra hoentiny Maria mivavaka rehefa tonga ny sabata. Nanome 500 ariary inenta amin'izay. Gaga nefa izy fa tao 300 sisa no nentin'ny Maria natao fanatitra rehefa tonga ny sabata. Aikay ny fidianan'ny Maria mofo ny 200 ariary. Mety ve rakizy ny nataon'ny Maria? Nahatoky ve izy? Tsy nahatoky rakizy Maria. Ao amin'ny baiboly koa dia misy tantara tsy mifahatokiana izay nataon'ny mpivady anankiray. Hitantsika izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5 andiny 1 ka hatramin'ny 12. Izao ary ilay tantara e. Nisy lehilahy iray atao hoe Ananiasy dia manambady izy ary Safira ny vadiny. Nanana tany izy dia nanapa-kevitra izy fa hivarotra izany. Niteny tamin'Andriamanitra izy ireo hoe rehefa lafo ny tany dia atolotra an'Andriamanitra ny vola vidin'ilay tany. Tonga tokoa ary ny fotoana hivarotana an'ilay tany. Nahita mpividy soamantsara izy ireo. Niaraka tamin'ilay olona nividy ny tany sady nanao sonia ny taratasy sy izay rehetra ilaina mahakasika izany. Rehefa vita ary ny taratasy dia nomena an'ilay mpividy ny tany, ny vola. Faly izy ireo nandray an'ilay vola. Vola be izy izany. Tampoka teo nefa dia nitsiriritra zareo. Hozy izy hoe reto vola reto ve omentsika n'Andriamanitra daholo? Aleo ranga anasorana. Dia nanafena ny rakizy ny vola vidin'ny tany. Dia ny ambiny nentin'ny Ananiasy tany am-piangonana. Rehefa izany dia nananto ny Petera dia nanontany any Ananiasy hoe ireo daholo ve ny vola vidin'ny taninao? Dia hozy izy Ananiasy hoe eny, ireo daholo. Andriamanitra nefa mahafantatra ny ratsy nataony. Dia hoy Petera hoe ry Ananiasy, fa nahoana ianao no nandainga? Nanafenanao nge ny vola vidin'ny tany ary tsy nandainga amin'olona ianao fa Andriamanitra mihitsy no nandainganao. Rehefa nahenao an'izany rakizy Ananiasy dia nianjera tany izy dia maty avy hatrany. Tena nampalahelo adiny 3 taoriana izay dia indray fa tonga Safira vadiny. Dia nanontany azy ihany koa i Petera tahaka an'ilay fanontaniana natao tao amin'ny Ananiasy. Nanao hoe izay ihany ve vola vidin'ny taninareo ary Safira? Dia ahoana izy Safira? Eny, izay ihany. Zavatra tsy fantatry Safira mantsy rakizy ny zavatra niseho teo aloha fa hoe efa maty ny vadiny. Fa dia mbola nandainga ihany koa izy. Dia nitantarain'ny Petera tamin'ny Safira ny zavatra niseho rehetra.
rehefa naheno izany raka izy safira dia natahotra izy ary avy eo dia nienjera dia maty ihany koa. Tena nampalahelo raka izy ny tantara ny Safira sy Ananiasy. Aokontsika ho mahatoky amin'izay vola natokana ho an'Andriamanitra toy ny fanatitra sy ny ampahafolony. Rehefa natokana ho an'Andriamanitra izany dia tsy azontsika atao ny mividy zavatra amin'iny vola iny, tsy azontsika atao mampirina an'iny any an-trano, fa entina ny ampiangonana atao fanatitra. Meloko eo natria an'Andriamanitra raka izy ny tsy mahatoky amin'ny vola sy ny fanatitra sy ny ampahafolony tahaka nataony Ananiasy sy Safira. Zao ary izavy ny ankizy vonina ho mahatoky amin'ny vola, inoko fa ho mahatoky daholo ny ankizy rehetra sa tsy izany? Andeha arsika aloha hivavaka amaranantsika izay tantara izay. Hivavaka isika ray malalo, ampio zahay mba hanana toetra mahatoky amin'ny fitantanana ny vola izay omenao ho anay. Ho mahatoky zahay amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mivadibadika, ny fiainatsika, ny olombelona, tarana dia tambo, tonga dia lasana, ka misolosolo, samy vahiny na usana salama. Mivadibadika, ny fiainatsika, ny olombelona, tarana dia tambo, tonga dia lasana, ka misolosolo, samy vahiny na usana salama. Aizano ianatsika le olona, aizano ahitana mpampiona, fa Jeso mpamonjy ny asy mamelona, mampifalifaly, mampiravoravo. Aza manay ny miala eto, aza manay ny miala eto, Sentep-tepo, fa Jesu mpamonjy no diseto, so indrindra ka tiavo. Indra yane, mitumbu arena, samy finaritra, hatrany nisakaizo, kanjo mivadika, kany manatena, tonga tsy manana, mahatraka akaisa. Indra yane, mitumbu arena, samy finaritra, hatrany nisakaizo, kanjo mivadika, kany manatena, tonga tsy manana, mahatraka akaisa. Aizano ianatsika le olona, aizano ahitana mpampiona, fa Jesu mpamonjy ny asy mamelona, mampifalifaly, mampiravoravo.
eto o aza manay neny ala eto hoan'ny misefo sy mitepitepo fa Jeso mpamonjy no odiseto so indrindra ka tiavo. Rehefa namalala tonga eo amin'ny toriteny sika ankehitriny. Amin'ity maraina ity dia teny efa mahazatra antsika no lazaina fa saingy izao teny mahazatra tsy amin'ny fotoana tahaka izao fa rehefa amin'ny fotoana misy fahoriana. Tiana nefa ny manamarika antsika fa ny toriteny tahaka izao dia mila ampaherezana ny olona rehetra, ampafantarana ny olona rehetra fa tsy ny olona hidona ampahoriana ihany akory sanatria. Koa melohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia mangataka antsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra ray handray ny teninao izay sokafy ny fonay ary azavao aminay ny tianao ambara amin'ny teninao fa tononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ny tokosy andininy izay voabasana dia araka ny voalazako teo fa tokosy andiny efa mahazatra antsika ihany eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 izay atombotsika amin'ny andininy 7 izay efa novakin'ny mpamaky teny teo ihany moa zany. Toy izao ny soramandry: ny avian'i Kristy sy ny toetry ny kristianina izay modimandry. Ny avian'i Kristy sy ny amin'ny toetry ny kristianina izay modimandry. Manao ana tokoa moa reny kristianina avantsika lasa modimandry reny? Maro ny tokom-pinoana izay samy manana ny fomba filazany, samy manana ny fomba fieviny ny amin'izy ireny, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany. Koa eto isika dia andinika sy amakafaka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Raha ovakitsika ny manomboka amin'ny 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry mba tsy halailovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Mba tsy halailovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Marina izany. Misy tokoa ny kristianina, na dia mitony tenao kristianina zao azy izy dia tsy manana fanantenana tsony ny amin'izay modimandry, dia mitanondrika, dia manahory ny tenany ary misy ary manaonao foana mihitsy. Misy indray ny sasany izay manambara fa vao tapitra ny ainy dia efa lasa miaona amin'ireo havana, ireo namana, efa lasa mialoha izy. Marina ve zany teny zany? Andeha ny tenin'Andriamanitra ny fakafakaitsika, ahitantsika ny tena marina. Ao izy ny 4 fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitandroan'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fantatsika tsara fa tao anatin'ny atelona dia naninona Jesosy? Nitsangana tamin'ny maty izy. Dia voalaza fa izy no santatra ho an'izay nodimandry. Izany hoe ny modimandry rehetra, ny nodimandry rehetra zany mbola tsy mitsangana fa Jesosy Kristy no santatra. Dia izy no natsangan'Andriamanitra mialoha. Dia hitantsika tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nandeha nakany amin'ny fasana Maria, hijery ny fasana izay mieritreritra hoe izay vao anao an'ilay zavatra mbola tsy vita,
lay fanosorana lay menaka manitra io. Ina nefa ny zavatra hitany. Ny varavaram-pasana efa midanadana misokatra. Rehefa very-hevitra teo izy, nisy anjely Rola resaka taminy. Rehefa resaka taminy ny anjely Rola, nisy eo taminy koa Jesosy ka nanao hoe raha vehivavy rehefa nandeha teo ny resaka. Izay tenin Jesosy izay nafantariny fa io Jesosy miresaka amin'io. Ary tamin'izay fotoan'izay Jesosy niteny hoe aza manendry aho fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho. Ina ny hevitra zany teny zany? Ny hevitra zany dia zao hoe mbola tsy lasa tany an-danitra Jesosy raha vao maty, fa mbola tao ihany izy, tao anatin'izay atelona izay. Dia après an'io zany, tao aorianan'io, izay Jesosy vao niakatra tany an-danitra. Ary hitantsika fa rehefa tao aorianan'io Jesosy dia nanana manana fahagaganany hoe afaka mipotra ao anatin'ny trano mihidy, afaka miseho eo amin'ny rindrina. Satria tamin'izay fotoan'izay rehefa nikatona ny efitrano tao ambony, very-hevitra ny mpianatra, dia niditra teo izy teo ampovoan'izy ireo, ary niteny ilay fomba fiteny manao hoe fiadanana ho anareo, dia nahafantatra avokoa ny mpianatra fa hoe ny tompo io. Tamin'izay zany Jesosy efa avy any an-danitra izy zany tamin'izay fotoan'izay, ary efa manana ny fahefana rehetra tahaka ny fahefana maha Andriamanitra azy. Dia toizantsika ny lesona. Fa izao nolazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny tompo, dia tsy aloha izay efa modimandry tsy akory. Izany hoe isika io zany rehefa ho avy Jesosy ka tahiny mbola velonaina isika, dia zao isika aloha mbola tsy asiana resaka aloha, fa ny maty ihany aloha ny resahana. Dia toizantsika izy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ahoana hony? Izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Dia toy izany izy. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Azavaiko amin'izay zany le izy. Isika velona izay mbola mitoetra dia tsy mialohan'izay modimandry, fa ireo modimandry kosa dia ho atsangana amin'ny maty, dia ireo no akarina aloha. Rehefa tafakatra ireo, izay isika voakarina manarak'izay. Dia any amin'ny toko sy andininy hafa dia zao nyteneniny hoe fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana. Izany hoe ny olona efa maty efa aloha zany, dia tsy maintsy hovana aloha tsy mety ho loha intsony. Dia manarak'izay fa ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Ireo velona zany izay tokony ho faty dia zao hovana ho tsy mety maty intsony. Dia izay zany sika vao afaka akarina ho any an-danitra, satria tsy fipetrahan'ny fatin'olona na olona maty any an-danitra, ary tsy fipetrahan'ny olona mety maty, fa olona tsy mety maty, olona tsy mety loha no akarina ho any an-danitra amin'izay fotoana izay. Dia zao ny toyiny, koa mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Izany indrindra no atony itenenana n'ity teny ity, hitoriana n'ity teny ity, araka ny voalazako teny aloha hoe tsy amin'ny fotoana ny fahoriana fotsiny ihany no tokony hanaovana izao toriteny izao, fa ny olona rehetra dia tokony hampahafantarina izany fahamarinana izany. Tsy marina ry havana izany hoe rehefa maty ny olona dia tonga dia any an-danitra avy hatrany izy. Manam-pirofo izany mbola ao ny taolambalo, ary manam-pirofo izany ny tenin'Andriamanitra,
ary ny fanekempinoana ataon'ireo finoana maro samihafa fa rehefa ho avy Jesosy dia amin'izay fotoan'izay no isin'ny fitsanganany tena maty ka rehefa any an-danitra ve mbola mila miverina ety an-tany indray ho atsangana aloha zay vao miverina andray tsy ariavana fa rehefa any an-danitra dia any an-danitra fa zao isika ireo tsy ho any an-danitra ny fatitsika ireo avatsika izay maty tsy ho any an-danitra avy hatrany izy fa mbola ao mandrak'androany fa miandry an'izay fananganana amin'ny maty izay dia zao ny toyiny fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria anareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo izay fotoana izay zany tsy ho fantatsika mihitsy hoe raoviana ary io fa ny anjarantsika dia miomana fotsiny manomana ny fomam-panahintsika manomana ny toetrantsika mba ho mendrika izay vanim-potoana lehibe izay raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararin'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy fa ianareo ry rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy an'ny alina na amin'ny maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ao ny tena inona ny lazany zany hevitra lava be zany aza matory tahaka ny sasany isika aza mietehatra amin'izao fiainana izao fa aoka andeha isaintsaina mandrakariva satria voalaza teo hoe tsy ho fantatra ilay fotoana na roviana mety ho rapitsy io mety ho amin'ny herinandro mety ho amin'ny heritaona mety ho afaka 10 taona tsy fantatra izany fa ny anjarantsika fotsiny dia mieritreritra an'izy hoe tokony toy ny hoe rehefa avy eo zany na raha alina izany dia miomana foana isika aza mba matory tahaka ny sasany isika hozy izy fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro ahoana moa zany zanaky ny mazava zany manana saina mahiratra zany manana maso mahiratra zany afaka mandinika ny tenin'Andriamanitra izany ka mahatakatra ny hevitra tia ny tenin'Andriamanitra ho ambara koa dia mba aza matory tahaka ny sasany ho izy fa aoka hiambina sy ahony tena fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamo dia mamo amin'ny alina fa satria amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha manantena ny famonjena tsika rehefa ho avy Jesosy dia izay no ataontsika fiarovan-doha izay no ataontsika ao anaty lohantsika ao fa tsy zavatra hafa tsy fampianarana hafa fampianarana diso izay milaza fa tahaka n'ilay voatonona teo fa raha mampiasa izany teny izany isika ho fiarovan-doha dia anana fanantenana isika amin'izay fotoana izay fa Andriamanitra tsy nanendry atsika ao amin'ny fahatezerana amin'ny alalan'ny fahatezerana mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo averiko indray mandeha fa Andriamanitra tsy nanendry atsika ao amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay manty hamonjy atsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory hiara-belona amin'ny Kristy na matsiaro na matory dia amaranany azy dia zao hoe koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany mifananara sy mifampatanjaha matetika amin'ny fahoriana dia tena very fanantenana itsika marina izany amin'ny maha olombelona kanefa
ny tenin'Andriamanitra dia manome antsika fanantenana fa ireo avantsika ireo rehefa maty dia tsy eo akory, tsy tapitra eo akory ny fotoana fa mbola misy fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty dia izany no ampaherezana antsika, izany no ananarana antsika hozy ny tenin'Andriamanitra, koa dia samy mahery, samy mijoro ary samy miomana satria araka ny voalaza teo ho avy tahaka ny mpangalatra izany andro izany dia mahereza daholo ny tompo ombantsika. Amen. Raisoary ny tsodrano. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona mba mizanany manao hoe, izao ny teny hoentinao mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nomianao ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.